école privé Mampitasoa ao amin'ny Fokotany Antananjaza, district Moramanga, eo amin'ny 520 kilometatra amin'ny lalam-pirenena faharoa no mivily miankavanana amin'ny lalana tena sarotra. Antananjaza moa na hoe Ambomanatriky, Fokotany iray farany andrefana amin'ny commune Drina, izay ahitana mponina maro indrindra atao anatin'ny commune izany izy io. Isan'ny vinan'ny sekoly amin'ny taom-pianarana 12 sy 24 ity, ny anatsara manontolo ny fotodrafitrasa izay efa ratsy. 20 eo ny samy mpianatra eto amin'ny taom-pianarana ity. Misy avy any toerana lavitra mihitsy, misy ety akaiky ihany. Ohatra hoe avy any Ambodivery zao eo amin'ny 5 kilometatra miala eto. Le scolaire ka hatramin'ny 7e zany zao ny kilasy misy eto aminay. Miantso mpiara-miasa araka izany ny sekoly ka anisan'ny fikambanana Liberté 32 amin'ny alalan'ny fandaharana asa ibeazana. Ny ezaka efa nataon'ny fikambanana iray aman-dren'ny mpianatra dia ny tamin'ny voalohany dia ny ezaka mboan'ny tao-trano, fa tsy nisy sekoly teto hatramin'izay fa ny ray aman-dren'ny mpianatra no ny ezaka nanao ny trano niaraka tamin'ny fiangonana. Boky sy fitaovana an-dakilasy no efa natolotry ny Liberté 32, vokatry ny tsy paipaikan'ny mpikambana sy pirotsaka tsitrapo ary namana samihafa. Nanolotra solosaina misa efatra ihany koa ny fikambanana ahafahan'ny kilasy fahatelo ny miakatra mianatra informatika ao anatin'ny fiara-miasa amin'ny Fondation Telma. Fanambarana sekoly dia miteraka firoboroboana lehibe eto amin'ny sahan'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto amin'ny Fokotany. Ny tetika samihafa kosa dia miompana amin'ny voalohany fanomezana ny fanatanterahana sahan'asa momba ny maha-orim-pirenena sy ny fianarana informatika ho an'ny mpianatra. Faharoa, fanolorana tableau vaovao hosolon'ireo teo aloha, vokatry ny tohana ataon'ny United Nations Women's Guild of Vienna. Fahatelo, fanoloana ny trano-tany anjary trano matanty rivo-doza misy efitra roa mazaka kilasy efatra sy fanamboarana ny fotodrafitrasa manodidina. Efa nanaiky ny Fondation Telma fa anampy amin'ny fanavaozana ny efitrano amin'ny alalan'ny fandaharana asa sekoly Telma. 70 tapitrisa ariary no fandraisana anjaran'ny fondation raha toka 20 tapitrisa ariary eo ny vinam-pandaniana rehetra. Tsy maintsy mitondra fandraisana anjara eo amin'ny 30 tapitrisa ariary eo araka izany ny fikambanana Liberté 32, ka io vola io dia tsy maintsy voavory eo ampanaovana ny taratasy fifanarahan'ny-piara-miasa amin'ny Fondation Telma. Izany indrindra no iantsonanao malala-tanana sy tsara sitrapo ampiroborobo ny fanabeazana eto Madagasikara ka anolotra izay anjaranao anatrarana io vola 30 tapitrisa ariary io. Akoatra ny fiatsaran'ny fotodrafitrasa andraisana ireo mpianatra dia azo heverina ny ampiakarana ny karaman'ny mpampianatra izay ambany dia ambany amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fitombon'ny isan'ny mpianatra. Izany rehetra izany dia hisy fiantraikany mivantana amin'ny kalitaon'ny fampianarana. Toany ny ray aman-dreny sy ny ankizy ao an-tanan-jaza. Ento ny anjara birikinao amin'ny alalan'ny tetikasa miaba. Mifandraisa aminay fa ny tao-trano tsy efa nirery. Mailaka Liberté 32 teboka Madagasikara @gmail.com. Facebook Liberté 32 Finday 034 2 5 4 2 5 4.